Irenantsika kosa ny sehatry ny fahasalamana vokatry ny ezaka manokana sy ny fanampiana azo ny fikambanana iray miady amin'ny aretina diabeta dia tonga eto an-toerana amin'izao fotoana izao ny Van Mobile Diabete Car izay fitaovana iray ampiasaina ary ilaina fatratra hitiliana ny aretina diabeta. Nahazo fiara iray izay afaka mitety vohitra mijery sy mitily ireo mponina izay manana olana eo amin'ny fisian'ny diabeta, ny hamadihana ny andiha malagasy miady amin'ny diabeta. Ny telo isanjaton'ny mponina malagasy dia miaina miaraka amin'ny diabeta, izany hoe mponina miisa enetsy saingy ny 5,4 amin'ireo ihany no manaraka fitsaboana eny anivon'ny Hamadia. Ny tanany laharana fahasivy amin'ireo aretina mahafaty sy miteraka olana ho an'ny vatan'ny olombelona nefa ny diabeta, izany indrindra nanaovana ezaka ahazoana ny Van Mobile Diabete Cares. Tao anatin'ny programan'ny Hamadia mihitsy ary ny programan'ny Hamadia no niaingana nangatahana famanitsim-bola rehefa avy eo, tsy hoe fanomezana tonga ho azy akory, tsia efa 2 taona ny famadibadihana izahay vao nahazo amin'izao. Fa tao anatin'ny programan'ny Hamadia io dia nitady mpamatsy-vola hatrany dia zareo moa no namaly rehefa nanamaly ary izy dia mbola nisy fandrafetana drafitra sy fanakalozan-kevitra isan-karazany vao tonga amin'ny andro antoantsika. Ireo faritra izay lavitra ny renivohitra sy ireo toerana izay tsy dia misy toeram-pitsaboana araka izany no tsidian'ity fiara mpanao fitiliana sy mpandray an-tanana ny diabeta ity. Marihana fa faharoa eto amin'ny faritra afrikana no misy ny Van Mobile Diabete Care ary voalohany eto Madagasikara kosa no ahitana izany. Ny fanampiana ireo marary mba tsy handany vola tsy toko tsy firohana ny tanjona satria mety hiteraka fikorontanana eo amin'ny tova toy ny vo, ny diabeta izay manodidina ny 3 tapitrisa ariary isam-bolana ho an'ny olona iray ny fandaniana ilaina amin'izany.